vovonana firaisan-kina tsy maintsy ho azontsika ny fahefana mba hamaranana izao zava-misy izao. filana sotasota amin'ny ambasador ny vondrana eoropeanina fa mitehana kitsirano ny firenena hoy baraina auguste. Tamboavao ny alamady be ankalazaina ny sivy ny folo ny 1 aprily izao. Ankafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy ny arabananao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS ary manasanao ampanajana sy ampitiavana iaraka aminay hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny vaovao politika hatrano hanomboantsika ny fampalalam-baovao tsy hitondra fitoniana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena ny sotasota politika ho ny filoha miara-mitantana ny vondrona firaisan-kina Marc Ravalomanana. Fantatra mantsy fa maro amin'ireo kandida atolotra ity vondrona politika ity no hiara-ny antsojay amin'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy firotsahakofitiana. Fanadidiny Germaine Menjanary sy Tahiriny Aina. Iosy Antananarivo samy nahitana filambaniny amin'ny antotan-taratasy ataon'ny fanjakana avokoa ankehitriny ho an'ny vondrona kandida firaisan-kina. Mampalahelo ny zava-misy raha toy izao no fanaovana politika eto amin'ny firenena hoy ny filoham-piara-mitantana ny vovonana ity Marc Ravalomanana. Tsy hitondra ny firenena ho any amin'ny fitoniana sy ny fampandrosoana ny kajy politika amin'ny tena ny mpivanandrana toy izao hoy ny fanazavany. Nametraka an'ireo ilay kandida izahay tao Antsirabe isika amin'ny resaka izao dia lasa ny tamatavy misy no maka ny 211 bis nefa vaodony ny dossier misy ko miaraka amintsika eto efa complet fa nyconstatendrareo huissier hoe tena marina lizy efa fenony azy fa tsy ameny dia inona tsy amezanareo azy zay mibaiko avy any ambony zay mibaiko anazy baiko zay tsika amin'ny resaka izao ny SGN team any tamatavy ny alahalina jery hoe ahoana tsy amezana azy tsisy antony tsy amezana azy izy fa tapaka ny jiro orangaty soniny eny ataonao fa tsy jiro dia anareo le nyteny teo tiako resana mivantana. Izao zava-misy izao no tsy maintsy akana ny fahefana amin'ny fomba rehetra ka amaranana izao famotehana any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy izao. Fanjakana tsy mitanila no hatsangatsika eto koa miantso hatrany ny firaisan-kina hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Fa tsy azontsika ataony mitazapotsiny ny fahavoazana maro lafy miseho eto amin'ny firenena amin'izao hoy hatrany ny filoham-piara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana. Tanjona apetraka ny fahazona ny fahefana mba ahafahana manarina izao fahoriana izao hoy ny nambarany tany Fianaratsoa Androany. Any an-toerana moa Germaine Menjanary sy Tahiriny Aina mitatra izay vaovao izay hatrany. Potika ny firenena ankehitriny raha vatao anatin'ny 12 taona ny fiaretana sy irena orona tao anatiny taona maro. Tsy afaka nitazam-potsiny izao faharavana sy fampotehana izao isika fa tsy maintsy hitsangana ho fanarenana ny firenena sy ny hoavin'ny taranaka hoy ny filoham-piara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana teto Fianarantsoa. Faly koa satria dia na eo azy amin'ny fahasairanana ny fahalavona maro vokatry ny fahantrana lalina tena sahirana ianareo maro ianareo avy aty Moronmania sy Matsiatrambony no mahatsapa fa tena diso lalana voafitaka 12 taona lasy zay tsy zao ny lampanantenana anay tsy zao ny fanarahana jereo ty mahazo ny firenena n'izao fotoana zao za mantsy laza taminy aza matatra ho ainareo zay firaisan-kina misokatra ary tsy mijery ny lasa any zay fa ny amin'izao fotoana zao sy ny hoavy ny tena jerevantsika anarenana ty firenena ty. Hoy aminareo hoe mafy maheno an'izany potika ao anatin'ny 12 taona ny firenentsika ary raha mitoy izao araka le kabarana ataon'ny solotenanareo tory député mbola zava-doza satria amintsika miresaka izao dia tapaka tanteraka indray ny fifanarahana amin'ny Union européenne tsy zavatra manjary andeha misy angeto hoe raha tsy misy aloha ny stabilité zany atao hoe stabilité politique zany nirahina tsara daholo ny olona rehetra tsy voizao tsy voizao ianareo no mahalala an'izany mirahina aloha mirahina fotsiny aloha dia aveo miavana fa samy voky efa samy mandeha amin'ny lalana dia miavana ho azy zao fampilonjolonjo be manao didiky felehibe ny any fomba mba ahafahany manampim-bava ny olona mitabataba
dia fanagadrana fisamborana ary indrindraindrindra ny famakina batsilana ny zavatra nytrehetra ary tsy mifidy izy na olo-tsotra na olon'andriamanitra na nizy anizy dia tonga dia izay daholo fantatra zareo a ny atsojay tokony atao sanazy ny fahefana am'izao fotoana zao tsy maintsy mezaka ary sika azahoana an'io fahefana io azo tsika io fa zay mataro nareo minonareo ah tsy vizao ananao politika tsy manaro tika an'izany tsika fa mitrakana reo miraisa ina fa vitatsika manarina ty fireneny ty tsy maintsy atao ny azahoana ny fahefana na mfomba hoana na mfomba hoana mba azahoana manarina ny fahavoazana mitaiky firaisan-kina nefa izandy ho iantrany ny fanazavana tsy misy ny fijerenany faritra misy anareo aty tsy misy raha mandala ny andalana eny a dia miasa amin'ny tenany mihitsy le olona na eto aminareo automatsiatra tsy mba misy fanampina tsisy fiaraha miasa avy amindrareo toadrano lalana nisy fianarana ankizy ny tena loza satria tia nobajo dolo reo zanakitsika ireo tsy misy ny fijerena ny vahoaka malagasy manjaka tanteraka ny raha matahora sy ny fampidirana amponja ireo zay mba ireo zay tsy mitovy hevitra aminy raha ataondray mbava zany zavatra resaka taminareo to dia notsara hitako ary fantatro fa tena reraka amin'ny vahoaka malagasy faible atao miteny tsotra ny arahantsika nahita ny nahazo ny filohan'ny antena-pirenena hoe aminareo teo ray aman-dreny olom-boafidy manana ny maizy azy nanao ny asany ny teniny marina ary ny taonany rehetra mba ifampidinika hitady vaholana niaraka tamin'ny FFKM aizy izy zao nasorona daholo ny mpiaro azy nasorona ny tomobilina mianjaanja irery izy dia ovela ohatra zany ve tsy azo akeny intsony a ny ravoravo-tanana alohantsika hitraka aleo nareo hosaha mba hanavotantsika mivoaka malagasy manana didy isika hanovana ny tantarany ty firenena malalatsika ity ka mampisika anareo a tsy atao vava fotsiny eto isy anao araka zay ezaka azo atao mba isiny ny firaisan-kina anamafa ny firaisan-kina noho izany a dia ilay teny milaza tsotra hoe tsy manana zo hijery fotsiny a ireo fahantrany voaka malagasy izahay tsy azo avelanjaka tokony reo koa hoe aminareo hoe ny politika tsara indrindra dia fanambarana ny hery zay mitambatra vato zay misaraka fasika safidya ny andray andraikitra ny andray anjara feno amin'ny fifidianana hoavitsika satria araka mivoalaza anareo teo ihany dia fifidianana manakaiky vahoaka izy ity tsy amela mihitsy anareo akory ny fanodikodonana ny safidim-bahoaka ary tsy jery fotsiny nareo a raha misy tsy manara-dalàna ireo zavatra miseho ireo ny safidiana atao anatin'ny maro ianareo kandida koa dia ara-baina manokana amin'ity androandroany ity ary mananteny izahay mananteny izahay a fa tsy andrara kilomendo ianareo zava-dehibe loatra hoan'ny hoavy madagasikara izao fifidianana député atrehitsika zao zava-dehibe satria miankina amin'ny fandresentsika sy ny fahazahoantsika maro anisy ao amin'ny antemera-pirenena no ahafahantsika manova ny tantarany firenentsika zay mandeha mitsizy amin'izao fotoana zao tsamy la malaza zany ny fandresentsika dia ny fahazahoantsika ny maro anisy amin'izany député madagasikara zany ho anareo kandida manoloana ny adidy lehibe miandry anareo sy ny fanantenana apetraka voaka malagasy aminareo a dia tsy manana zo tsy ho lany mihitsy ianareo tsy maintsy lany ianareo tsy manana zo tsy ho lany ianareo tsy afa tsy ela akory atro ny maly nitabatabana ny fandroana ny ambassadeur ny union européenne zavatra marina andresahany ndresaka momba ny faratsiny lalana izy ndresaka momba le castration izy hoe araka ny lalàna iraisam-pirenena ny droit de l'homme tsy mety io voaroka izy reo vina vo tonga saina raha malagasy sasany zay mbola manohana sy mila ranondroany an'izao fotoandrano zao jereo ny taranakinareo
ino ny femifieritriretanareo ary dinio sy alaivo ambony alaivo ambany fa mijaly ny vaoaka malagasy ka dia tongava ty amivondrona firaisan-kina fa mbola vonona ndray anareo hatrany izay hiaraka sika ary indrindraindrindra ataontsika ny amafisana ny firaisan-kina. Zava-dehibe loatra ho an'ny hoavin'ny Madagasikara ny fifidianana député izay atrehantsika ho hiantrany ny filoha Marc Ravalomanana. Miankina amin'io no ahafahana manova ny tantaran'ny firenena ka azahoana mamarana ny fahoriana mahazon'ny malagasy ho hiantrany ny filoha Marc Ravalomanana. Fa mandeha sahady moa amin'izao fotoana izao ny fanaovana antsojay amin'ireo kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina any amin'ny distrikan'ny Iosy, faritra Iorombe, Rakotoarimavo Louis Joseph, raha ny fampitam-baovao. Nolazaina fa miandry baiko avy aty Antananarivo vao mahazo ny état 211 bis ny any an-toerana raha nanatitra ny antontan-taratasy firotsako vidin'ny tenany. Ara-dalàna nefa fandoavan'io pirotsako vidiny oetra ary nolazaina fa miandry baiko izao. Nisy mihitsy ny fehitena ataon'ny tompona andraikitry ny hevitra tany an-toerana rehefa nakavady tany kandida ny firaisan-kina. Andrasana araka izany ito an'ity vaovao ity. Fa notanterana androany ny fanolorana sy ny fampahafantarana ireo kandida avy amin'ny vovonana firaisan-kina ho an'ny faritany Fianarantsoa. Tonga maro nanatrika ity fotoana androany ity moa ny vahoaka ny Fianarantsoa. Germaine Menjanary sy Tairinaina Atrany. Distrikan'ny Fianarantsoa, Lalangina, Ambalavao, Vangaindrano, Ifanadina, Iosy, Vohibe ary Ambohimasoa no nampahafantarana androany ireo kandida natolotry ny vondrona firaisan-kina ho an'ireo distrika ireo. Teto Fianarantsoa no nanatanterahana izany ny androany. Dr Brito Tsilefnirina no atolotry ny firaisan-kina ho an'ny eto Fianarantsoa. Tegama Brito! Distrikan'ny Lalangina, Rabe Manasoa Benjamin, Rabenza honorable. Ny kandidat firaisan-kina ao amin'ny distrikana Ambalavao, Andriamatoa Razomazabo Jean-Claude. Ny kandidata avy ao amin'ny distrika Vangaindrano, Madame Eleonore Joyce. Distrikan'ny Fanadihana, Ramaroasy Max. Fanadihana, distrikan'ny Iosy, Rakotoarimavo Louis José. Manaraka azy any eo amin'ny distrikany Vohibe, Andriarinaina Fanomezana, igny any Vohibe igny. Raha ny Ambohimasoa moa zany tonontsika ihany distrikana Ambohimasoa raha ary manana Soanoro dia teka mabe ihany ho azy na dia tonga eto azy izy fa any izy. Zay. Nampiseho firaisan-kina tamin'ireto kandida ireto ny vahoaka teto Fianarantsoa androany. Nambarany filoham-piara-mitantana ny vovonana Marc Ravalomanana tamin'izy ireo fa adedi-goavana no apetraky ny vahoaka malagasy amin'ireto kandida atolotry ny firaisan-kina ireto. Fa miantso kosa ny firaisan-kina ireo 700 ny malagasy izay nanohana ny vondry ny kandida tamin'izany ireo kandida député atolotry ny vovonana firaisan-kina. Raha ny fiara-mientana tamin'ireny no aseho amin'ny ity indray mitoraka ity dia ho vita ny tolona izay efa natomboka hoy ny fanazavana. Germaine Menjanary sy Tairinaina Atrany. Matoy izay ny rotsaka, dia saha ary fanamby apetraka ny fandresena. Vahoaka maro no miandrandranay, noho izany tsy anjisy fanantenana izahay hoy ny solontenana ireo kandida ato anatin'ny faritany Fianarantsoa. Solombavam-bahoaka ho an'ny tena vahoaka malagasy, hiady ny tombotsoa ny vahoaka malagasy, fa tsy solombavam-bahoaka anao merci président fotsiny hoy ny fanazavana. Tsy hitanto fahasasadana izahay satria
ny soratra masina dia miteny hoe ny atao hoe tia dia izay mieritreritra ahasara sy ahasoany olo teny eny fa nahamoiza ny ainy ary volony izahay hanolotra ny ainay. Sy tiako ilay miteny an'ilay teny hoe ny fitiavana lehibe indrindra satria mety hoe ny fitiavan-tena rogoavana indrindra angamba ny tohin'izay zavatra zay. Lavy Madagasikara resy hitolona izahay ho an'ny tanindrazanay mba hahasoan'ny taranakay. Ka eto dia mampanantena asika vahoaka ny Fianarantsoa province manontolo misangana ny vondrona mbola sy leo fahatrana ve, mbola sy leo fagnanahan-dalàna ve, mbola sy leo lainga ve, mbola sy leo fitaka ve. Andao isika ifanometanana amin'reto ray aman-dreny reto hampanjaka ny état de droit, hampanjaka ny bonne gouvernance ary izery ny soa iombonana izay lehibe dia ny soa ho an'ny olona sy ny maholona. Tamin'ny andronao anika nafinaritra voky ny kilonga-mpianatra dongadonga ny reny mpianakaviana fa ankehitriny sahita soa ny ilazana azy mandodona eo ambaravarana ny fahatrana dia mivoaka agnambonana ny fitiavana be ny tanora amin'ny sarabady simba ny fiarahamonina simba ny soatoavina maha-malagasy simba ny soatoavina maha-kristianina very fanahy mbola velona ny vahoaka malagasy fa sahy Fianarantsoa fotsiny. Matoky tanteraka ny fanohanana avy amin'ny vahoaka malagasy izay 70% tsy nifidy tamin'ny 20 ny volana novambra teo izay. Tolona efa natomboka ity koa tsy apetraka ratsitratra ny tanjona ho hiatrany ny fanazavana. Hitasika ny fifidianana filoham-pirenena 70% mahery ny mpifidy no tsy tonga nadatsabato ary tsy nanome vato an'izay milaza fa filoham-pirenena lany bahoaka amin'izao fotoana izao. Ka izay 70% zay no hetsika androany andany ny reto solombavam-bahoaka reto. Fitopolo-isan-jato maro anisany dikan'izany ary zay ny tanjo napetrakisika tao anatin'ny firaisan-kina mila maka fahefana sika anovany tsy mety eto Madagasikara satria sy mahomby ny mpitondra. Matoky manana anareo eo, matoky manana ny firaisan-kina fa hafa izy amin'ity satria hitambatra ny hery ka ho azo sikany ny tanjona napetrakisikany. Sisy tokony andeha irery sony fa ifamatotra, ifanohana, ifanotrona ary ahazo fandresena isika rehefa tena mipetraka ao anatin'izay firaisan-kina zay ary zay gnanentanako asika rehetrarehetra miraisa ina Fianarantsoa, miraisa ina Madagasikara ho azosika ny fandresena. Ny firaisan-kina sy ny fifanohanana no ahatrarana ny tanjona. Ny vahoaka malagasy izay nanohana ny hetsika fotsy miaraka tamin'ireo vondrony kandida no anaovana antsoavo ho hiatrany ny fanazavana. Samy vonina hibata fandreseny ireo kandida avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara natolotry ny vovonana firaisan-kina ho an'Antananarivo renivohitra. Samy miantso ny firaisan-kina ny vahoaka malagasy indrindra fa ireo vahoaka mpanaradia ny vovonana firaisan-kina avy amin'ny boriboritany ny aviny avy ireto kandida atolotry ny vovonana firaisan-kina ho an'Antananarivo renivohitra ireto. Fanadidi ny Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala ary ny Zavandriamahefa sy Mathieu Princy. Vonina ny anapodroa ireo kandida ny vovonana firaisan-kina eto Antananarivo renivohitra. Nisantatra ny fanaterana ny atotan-taratasy firotsako fidinandroany ho an'ny teto Andrenivohitra Itodsoa Andriamampandry sy ny prailitra aminy ny Dr Miarisoa Raramananarivo ary ny solitena ny vahoaka n'Amboamanarina. Tsy maintsy ovaina ho izy izao zava-misy eto Madagasikara izao, indrindra fa ny manjo ny vahoaka n'Amboamanarina. Na tsaha na antanàna dia miteny ny vahoaka hoe mbola ilaina ny filatsahanay. Ny faharoa koa dia noho ny fatokisany antoko tim sy ny vovonana ataon'ny firaisan-kinanay efatra tramenada dia
isorana zay fatokisana men'ny filohan'ny atoko ny filora vanomanana sy ireo mpitarika rehetra ao anatin'ny vovonana ny firaisakina. Ny antony fahatelo koa dia noho ny fahatsapana fa tena sahirana ny vahoaka ety Ambohimanarina, eo ny tsy fandrimpahalemana, eo ihany koa ny vitangan'ny vidim-piainana sy tsy zakan'ny vahoaka ntsony, eo ny fotodrafitrasa maro, eo ny tsy fananan'asa, eo zany ny chômeur zay tena betsaka, ny tsy fandrimpahalemana, ny fanabeazana tsy jerena, ny fanabeazana ary asa mpananteraka zany. Fa izahay nefany anina solombavam-boaka zay tokony hitondra feon'ny vahoaka ny asanay manao ny lalàna ary ihany koa manamaso amin'ny mpanantanteraka dia ny tenanay indray lasa voatery tsy maintsy nijerana zany asa sosialy sy fotodrafitrasa teto Ambohimanarina zay. Maro ny zava-bita zay fa mbola misy koa ny zavatra ezaka zay tokony ho atao anasaovana ny vahoaka n'Ambohimanarina dia naisina efatra menada ampanatretena ny sarotra n'izany kandida ny firaisakina zay misy atoko lehibe anankidimy ny ao anatiny mato milatsaka dia mieritreritra tsy maintsy andresy ary tsy vitany hoe andresy fa pojo ny tanjonay eto Ambohimanarina tokolasy tokobato satria fantatry ny vahoaka ny fiarahana taminy nandritra izay 5 taona izay fantatry ny vahoaka ny zavatra nataonay tsy nisy fanavakavahana na izy fa nanao zay mety izay anasaovana ny vahoaka na takafaliana io na karatsiny io dia nesaka izay zany nijery ny vahoaka niary ny vahoaka ary koa nanao ny asa mahasolombavamboakanay tety amin'ny boriboritany fahaenina tety Ambohimanarina. Taorizay te tsy tsara lalàna no nanotsaka ny atota taratasy firotsako fidiny ankoho ifeno Rahalambo manana sy Rabodoarivelo Jocelyn Willy fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe tsifa. Izy ireo no prailista ho an'ny boriboritany fahatelo. Toy ny tolona ity fifidianana ho avy ity ka tokony tsy raviravitarana ny rehetra. Eto dia miantso itsika vahoaka malagasy mihitsy no atsoky fa tsy ny mpikambana ao anatin'ny firaisakina ihany. Andao ifanometanana anavitra ity fireneny ity. Betsaka ny tsy mety efa latsaka katerena firenena potika Madagasikara tsisy zavatra manjary tsony. Andao ataotsika any anatin'ny latsabato izay fanafana amin'ny fomba demokratika an'izao zavatra misy sy fanapotehana eto amin'ny fireneny izao. Madagasikara ho an'ny malagasy ny firaisakina no isongadina tsoatsy tsy ny vahiny intsony no masy teny eto ka lay gasy tompotany ahatra sy iseto. Madagasikara any malagasy. Aoka itovolenta ny kandida rehetra eo anatria lalàna hoy kosa ifetra Ralamozafimbolona kandida lohalista ao amin'ny boriboritany fadimy. Prailista aminy Ekirivo Randrianarisoa nanatitra ny atota taratasy firotsako fidiny ankoho izy ireo androany tolakandro. Dia toy ny efa natao hatramin'izay ihany manao hoe aoka hitovy lenta ny kandida rehetra tsirairay avy. Tsy misy hoe ity kandida ny mpitondra na kandida ny mpanohatra na kandida tsy miankina fa samy maniry isolo-tenina ny vahoaka sy hitondra ny etaetam-bahoaka izy rehetra tsirairay avy ka rehefa hita kosa fa ao tsara ny taratasy rehetra izay nitakiny ny lalàna mahakasika izany dia tokony avela lalaka irotsaka izy ireo satria manana fahavononana, manana an'izay faharisihana mba hitondra tenin'ny vahoaka anara-maso ny asam-panatanteraka ary aro ny tombontsom-bahoaka zay angambany aloha hatreto ny azo ambara fa tsy misy hoe inona moa ny fahavononana fa ho hitantsika amin'ny fotoana izay efa ivoahan'ny lisitra ireo candidature zay voatazona. Nanginina nandritry ny 5 taona fa tsy afaka ny anginina tsy ny ankehitriny. Miantony mponina Antananarivo indrindra boriboritany fahadimy aho. Nandeha nitolona fotsy. Tsy tonga betsaka ianareo noho ny antony maro samihafa. Roa ihany no ahafahana manova zavatra amin'ny fiainam-pirenena. Dia na mitolona na mandany fotoana adiny iray mandatsaka ny vato ahafahana manova rafi-pitantanana gouvernemanta. Ka raha be loatra ny fomenomenomana aminareo dia maka adiny iray dia ataovy ny adidy mahasoa ny piray-tanindrazana. Zay fotsiny ihany tiako tenena ny ataoko ny adidiko dia miandry ianareo anao adidy. Ho an'ny maître Antra Razafimanatsoa kandida ny firaisakina ao amin'ny boriboritany voalohany izay nanatitra ny atota taratasy ny androany ankoho dia miantso ireo malagasy tsy nifidy tamin'ny 12 Novambra ho avy ifidy anaporofonina fa tsy mety intsony izao zava-misy eto Madagasikara izao.
tanjona lehibe tatranina amin'izao fotoana zao zany izay ho an'ny vovonina firaisakina manokana dia ny azahoana ny maroniso anivon'ny antemera-pirenena. Rehefa mahazo ny maroniso anivon'ny antemera-pirenena dia ampiova ny fiainana ny voaka malagasy zay, satria afaka manendry sy manolo ny prime ministre zay fantatsika ny tsy fahombiazany, afaka manova ny gouvernement izay fantatsika fa tsy mahomby ary tsy ahomby, satria be loatra ny fampanantenana zay tsy ho tanteraka tsy azo tanteraka. Dia ny azahoana izay maronisa zay mba ahafahana manova ny fiainana malagasy sy ahafahana manatanteraka sy manatratra le tanjona zay tadiavin'ny vahoaka malagasy dia ny fiainana andavanandro aloha voalohany indrindra, ny resaka isa-tokantrano, ny resaka délestage, ny resaka vidim-bary sy ny resaka maro samihafa, ny vidim-piainana miakatra isanandro isanandro dia tsy maintsy zay olona manao an'izay toerana, mandray an'izay toerana prime ministre zay sy gouvernement zay no anatanteraka sy hijery an'izay vahoaka mandady tena hoe mitrongo mihitsy na tena hoe mpandadizina mihitsy amin'izao fotoana zao. Dia izay tanjona zay zany no tratrarina dia hoe ny vovonana firaisakina no mandefa ary mandefa manao ny antso rehetra ho an'ny olona rehetra, satria ny zava-dehibe indrindra dia tsy ny firosahana fotsiny fa ny fandraisana anjara ny olona rehetra zay mifidy, ary ireo olona zay tsy nifidy tamin'ny fidianana filoham-pirenena teo izay maro anisa manakaiky ny fidipolo isan-jato na mihoatra no antsona indray mitoraka ty hoe andao hifidy, fa miankina aminareo ny hoavintsika rehetra rehefa arakaraky ny mabetsaka atsika mifidy no ananan'ny vovonina firaisakina chance ahazo maro anisa eo anivon'ny antemera-pirenena ary ahafahantsika manova ny fiainantsika ihany koa eto amin'ity firenena ty. Tafapetraka teny amin'ny OVEC andohany mandroseza ihany koa ny taratasy firotsako fidiny ny kandida ny firaisakina ao amin'ny boriboritany faharoa Stanislas Randrianarsoa Irastany. Nizotrarako ny tokony ho izy izany ary feno avokoa ny antota taratasy ny ilaina. Tafapetraka iny vitany anjarantsika ny hoe voasoratra ao anatin'ny mpiazakazaka atsika ka alohan'ny hazakazana dia manentana kely amin'ny piray-tanindrazana rehetrarehetra hoe ady ty fitiavan-tanindrazana anisan'ny fampalisoana amin'ny firenena koa ty fividianana ty ka engany mba samy asoto amitany didiny zao tsika fa rehefa mahavita ny didintsika dia tra mahavita ny asa mahavita fampandrosoana mangaviana rehetrarehetra tsika samy midodidody rehefa tonga amin'ny fotoan'andro. Mitohatra amin'ny alatsinainy ho avy izao moa ny fotoana ahafahan'ireo kandida ho solombavambahoaka metraka ny antota taratasy firotsako fidiny eny anivon'ny distrika tsirairay avy. Faniavaka kosa ny zavantranga tany amin'ny OVEC Fianaratsoa ny atoandro teo ny fanena tany any toerana ny atokopomba ny fitondrana sy ny filoha Marc Ravalomanana raha nanotrina ny fametrahana ny antota taratasy firotsako fidiny ho an'ireo kandida atolotry ny firaisankina ny tenany. Germaine Menjanary sy Tairiniana. Tsy ny andrela fa nametraka ny antota taratasy firotsako fidiny teto amin'ny OVEC Fianarantsoa Vetrandy. Ny atoandro teo ny kandida firaisankina eto Fianarantsoa. Ny afaka satria nanotrina azy ny filohan'ny vondrona politika izay nanolotra azy dia ny filoha mpiara-mitantana firaisankina Marc Ravalomanana. Sendra tafahoana teto ny avy amin'ny antoko-panoana ny fitondrana nandritra ity fotoana ity. Salama. Salama. Ahoana vovô? Tafapetraka soamantsara ny fametrahana ny antota taratasy nanamafy ny kandida fa mitafy fahasahina sy fahavononana ny tenany satria Madagasikara afaka sy vahoaka malagasy misitraka ny zony no tanjona. Eto a dia te hagnova kely misy ohabolana zay aty amin'ny faritra Besileo aty hoe sy manompo andre sy manjaka ny Besileo. Ho vaiko io ohabolana io manompoka mason'andro hoe sy manompo andre mampahantra ny Besileo. Izay no tiako petrahana. Ny antso ny vahoaka ny Fianarantsoa manontolo hifidy sy hisalasala
amin'ny fahasivambiroapolo ny volana marsa hanjaigny adidy fahasivambiroapolo ny volana me hanjaigny adidiny hamitagny adidiny hamitagny andraikiny satria ny olona tsy mahavita adidy dia ololom-poana misy io ampitenenana ihany koa ty hoe aleo matombola kely toy izay lehibe tsy mahavita adidy adidy ny mifidy ka tongava mifidy zareo amin'lisy mpifidianana ny anaranao alaivony karaha-mpifidianana mandehana mba hahafahana hiala amin'izao fahavoazana zao ny tanjona dia ny fanometanana amin'reto ray aman-drenina reto hampanjaka ny état de droit ny bonne gouvernance ary hikasaka ny soimbonana mba hahasoany ny malagasy ary sy hanangatangana amin'ny masolom-bavim-bahoaka dia hoe sy hanangatangana amin'ny lalàna izay sy mifanaraka amin'ny soatavina maha malagasy sy ny soatavina maha zanak'Andriamanitra. Dr Brito Tsilefinirina no lisitra voalohany, Dr Elize kosa no lisitra faharoa. Ireo no kandida firaisan-kina ho an'ny eto Fianaratsoa. Leo ny miaina ny mpitondra malagasy hoy masivony Madagasikara tany Senegal teo aloha Pajaina Auguste manoloana ny fandroany fanjakana Rajoelina ny filoha ny masivony vondrona Europeana Ramatoa Isabelle Delattre tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny firenetsika iny fandroana solotena ny vondrona Europeana teto amintsika iny ohatra ny fanambarany hatramin'ny fiara-miasa amin'ny any ivelany hoy ity masivo teo aloha ny Madagasikara tany Senegal ity dia anaovany fanjakana kana didiko felehibe. Germaine Menjanary sy Tainena Atrany. Tena famotehana tanteraka ny firenetsika no ataon'ny fanjakana. Voalavo sasatry ny miaina, kasaka matory no alaim-bolombava. Hoy ny mpitondra teny ny vondrona firaisan-kina no sady ambasador teo aloha, Paraina Auguste. Raha naneho ny heviny momba ny fandroahany ny fanjakana ny ambasador ny vondrona Europeana eto Madagasikara. Tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny firenetsika izany, hoy ny fanazavany. Fa tsy mahazo miteny koa ambassadeur zao. Io vao niteny madame ambassadeur nino européenne de fa lasa anao miala anao. Nefa izy tompony vola. Zao sika fa mangata vola sahady agny amy resaka dégâts cycloniques, amy resaka élection. Tsy mahazo miteny fa hoe ataovy mety daholy. Tadiavinanao merci président koa zany le ambassadeur io. Si mety io ary zao ambassadeur pendant 16 ans ambassadeur zany sy miteniteny fatany ka raha sy mahazo baiko avy agny amin'ny fohy be matoa madamo io ambassadeur io niteny nahazo instruction na farafarasiny aval avy any amin'ny Bruxelles izy niteny io asoronao izy androany ho hitanareo eo fa ny Union Européenne io sanendry ambassadeur eo izy raha sy fotoagna elaela chargé d'affaires no ataony eo zany hoe mihidigna ambany zany niveau de représentation azo atao koa ne mangata koa izy hoe ampidio koa ny ambassadeur nareo koa izay le diplomatie zay misy réciprocité ohatran'izay de mazava ho azy moa fa ny vola de ho sahiragna asika nato ato efa sahiragny ary efa nitenenina zareo zany tamin'ny RFI hoe isy conséquence io zavatry nataosika ny rehetrarehetra eko de tsy azontsika avela anohy ny adalandy amin'ny famotehana ny firenena ireo mpitondra ho hiatrany ny fanazavany fotoana izao anehoantsika firaisan-kina. Safidy anankoroa ihany misy amintsika zao anao continuité itoy ihany zao zavatra misy zao zany hoe itoy ny délestage itoy ny lalagna rasy eo io RNC io zany ny eran'ny Madagasikara sisy route nationale tsony ange zao efa route secondaire daholo lasa secondaire daholo ny lalagna itoy ny vikary ny vidim-piainagna itoy ny sy visy rano itoy daholy ny zavatra rehetrarehetra sy mety amizao zay safidy anankiray misy safidy anankiray koa aleo iova aza magnategna nareo fa misy zavatra iovagna eo raha izao ihany amitoy aba mieritreritra amitsika mandalo eto Fianarantsoa zao amio natao hoe zanasikan'io natao hoe ray aman-drenysikan'io Christine Razanamahasoa zany le président de l'Assemblée nationale ngamba sy misy olo nanoagna igny hatramin'ny voalohany depuis 2009 mihoatra ny Christine Razanamahasoa io mbola tadidiko fa faraparany teo tamin'le article 42 code de nationalité mbola nisangana i madame Panna niaro-an'io fitondragna io niaro-an'io président de la république io nefa izao gn'ataona anazy bazy tokony ho taitranina amposika ny eto Fianarantsoa aty amin'ny faritany Fianarantsoa aty iaro an'io io zanasika io ray aman-drenysikan'io renisikan'io amindre mitandrema
io aneky nanoagna anazy ela be nefa io no nataonan'io ke nareo tafarafara tatisy dia ho tsiny mihoatra an'igny fa indrindra anareo le nivadika palito avy ambadika ry nivadika ty io sy anareo misy no tiany mihoatra anareo razana masoa Kristiny nefa izao nataona anazy ka mieritrereta ihany asika eto fianarasoa mieritrereta fa mafy izy ty mafy io moa raha vazaha ehatra amin'ny faritry ny sud-est agny dia mazava ho azy dia sisy raha vita io ngamba député élu tany Vangaindrano mahafantatry fa WC public anankiray vitanao Vangaindrano WC public sy sany mandeha magnano inauguration tsy tongatonga ho azy izao fampotehany fiainan'ny vahoaka malagasy izao tokony ho tonga saina ny malagasy fa inina ampantraina mba tsy afaka hietsika intsondry mba ahamora ny fanambakana atao azy ho iatrany ny fanazavana fa inona kosa ny azony avy amin'ny fanoherana maro anisy eo anivon'ny antemeram-pirenena amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy io ho ny mpanao politika Norbert Razanakoto marefo ny fitondrana ankehitriny raha ny lafin'ny fitatana no jerena ho iatrany izy ka izany no mahatonga ny mpitondra manao anterisetra sy antsojay amin'ireo tsy mitovy hevitra aminy ka na ny lalàna velona eto amin'ny firenena aza dia hitsakitsahana izy ireo Tato-baovao ny Njava Andremahefa sy Mathieu Princy. Tongo-pakivaka sady marary no mamenatra no azo ilazana ny fomba fanao politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho ny mpanao politika. Ny mpitondra tokony ho fatrapanajany demokrasia sy ny tantanjalana no manitsakitsaka izany ankitsirano ankehitriny. Iara-mahita ireny nahazo ny filohan'ny antemeram-pirenena Kristina Razanamahasoa ireny. Natao anterisetra amin'ny fanesorana azy tsy ho solombavambahoaka intsony ary inona fa tsy maintsy ataony mpitondra anterisetra ihany koa fomba ametrahana izay solotoerana azy ho ny fanazavana. Natao anterisetra ny fanalana azy dia mazava ho azy fa tsy maintsy anterisetra ihany koa ny anoloana azy eo zay fomba hitantanana ny Assemblée nationale zay efa madiva ifarana ne fa dia maninona ny manao hetraketraka efa madiva ifarana satria amin'ny volana Mea dia ho avy ny fifidianana telo volana na efa bolana aorinan'io hipetraka zay tokony hipetraka dia zany ve dia tsy andry fa dia aterisetra avokoa moa zany ny zavatra misy rehetra eto dia tsy magaga fa dia zany ny zavatra hitranga dia hitantsika eo ny toyany fa ny tantara moa zany no anambarany zava-misy rehetra. Iroso amin'ny fifidianana solombavambahoaka isika raha tena mandinika sy mieritreritra tsara ny vahoaka malagasy tokony tsy hampandany ireo fantatra fa efa nampahory sy nanamarina ny firenena ankady ho hiatran'ny fanazavana. Manana tombony ny fanoherana izay mikatsaka amin'ny maro anisy eny anivon'ny antemeram-pirenena noho izao tsy fihetezana maro misy eto amin'ny firenena izao. Zany aloha dia azo inona 700 dia matanjaka ny fanoherana satria rehefa manaonao foana ny ankolafy anankiray dia mahazo hery ny ankolafy zay na tsy miteny izy na manana an'izay fanambarany hatrany am-boalohany dia mitombo ihany io dia me mahazo olona ny any amin'ny fanoherana ary zamino fa atanjaka ny fanoherana amin'ny fahazahoanany maro anisa ao anatiny antemeram-pirenena io. Ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay tsy anaiky rebereben'izao fitondrana mpamita-bahoaka izao intsony noho izany no andrasana ka ifidy izay tena manana finiavana hanovany tantara sy hanala Madagasikara ao anatin'izao fahalavony izao. Fa mitombo hatrany kosa ireo fikambanana miara-miasa sy vona iara-iasa ary hanohana ny vovonana firaisan-kina. Anisan'izany ny HPR na ny hetsika Pro Ravalomanana izay naneho ny fahavononany androany fa iara-iasa amin'ny vovonana firaisan-kina izay vondronana antoko politika misy 5. Fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Manofra Andriamalala. Andray anjara amin'ny fampandaniana ny kandida totry ny firaisan-kina ny hetsika Pro Ravalomanana na ny HPR. Izay tapaka nandritra ny fivorimbena ataon'izy ireo androany tetsy ampandrana. Manomboka ny asa mifandraiky amin'izany ary amafy raha ny fanazavana. Zay candidat tolotry dady amin'ny firaisan-kina zany zay no tohanan'ny HPR dia efa misy moa efa misy ohatrany hoe ny ao amin'ny 3e zany dia efa vonina tanteraka izay miaraka aminy efa niresaka tamin'ny député Feno dia Andramasina i docteur Lalaina zany zay tokony naketo izy fa amin'le fahasairana le fametrahana le dossier dia mbola tsy tratra teto izy. Ny hetsika ataonay zany dia manentana midina ifotony midina ny tena any ambanivohitra mihitsiny tena any amin'le tsy dia takadalana reny mandeha tongotra manentana ny olona voalohany indrindra aloha mba hijery ny anarana any amin'ny fokotany hijery ny karaha-pifidianana
dia faharoa manentana ny olona tena vitrika hifidy dia hiaro an'iny safidy iny tsy hoe hifidy fotsiny fa rehefa tonga amin'ny fifidianana dia mba manara-maso an'iny vato narotsaka iny. mihamaro atrany araka izany ireo fikambanana sy vofonana miaramiasa amin'ny vovonana firaisankina. Vonina hiatrika fifidianana ary aneo ny firaisankina ireo mpiakatroka atsimo ao amin'ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy. Voaporofo izany androany nandritra ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao ho an'ny komity mateny an-toerana. Nandritra izay ihany koa nanomezany birao politika any Antokotiko Madagasikara ireo toromarika rehetra tokony arana avy ho an'ireo mpikatroka atsimo ao amin'ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy. Javandremahefa sy Mathieu Prince. Fifidiana manakaiky vahoaka ka tokony andraisan-drehetra anjara ny fifidiana solombam-bahoaka ho tanterana 7 Meo avy izao. Mitaky firaisankina rehetra izany ho fanohizana tolo efa natao ho ny mpandrindra nasionaly ny Antokotiko Madagasikara ka tsy maintsy ho faranana amin'ny tanjona goavana dia ny fananana amin'ny maro anisa andaminana sy amerenana ny laony ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Raha iroso fifidiana solombam-bahoaka raha ny be ny tanàntsika dia io ilay fifidiana nantsointsika hoe fifidianana manakaiky vahoaka kokoa. Tena ampianatanantsika vahoaka ny fahefana amin'izao fotoana izao ka nanisa ilay fahavitan'ilay fifidianana filoham-pirenena teo araka ny voalazako teo dia mbola ampahana fahefana mavesa-danja mihoatra an'izany ny eo ampianatanantsika amin'ity fifidianana solombam-bahoaka ity satria ny fananantsika maro anisa eo anivon'ny Assemblée nationale dia fahefana ray goavana ahafahantsika manarina n'ity firenena ity. Ko izany no antony nandraisantsika anjara amin'ity fifidianana ity mba ho fanohizana ny tolona ary ny tanjona ho kendreny dia hananantsika ny maro anisa ho amin'ireo solombam-bahoaka voafidy eo anivon'izany antenimieram-pirenena izany. Deputentsika perinasa amin'izao fotoana izao Mandra Benirina no solombam-bahoaka kandidatsika ato anatin'ny distrika n'Ambohidratrimo sy izay ireo prailista aminy. Porofo mivaingana hitarafana sady ny fandresena atongavana amin'izany ny fiombonana asehon'ireo mpitarika anatin'ny firaisankina. Tsy vitan'olo tokana eny izany fa mila ny fandraisana andraikitry ny rehetra miainga ny fotony. Tombontsoam-pirenena no tandrovana ka tsy tokony anaiko voazarazara sy olomena saina. Karaha mbola misy fotoana ahafahantsika mitsirika any amin'ny anoratantsika anarana satria zava-po zao fanentanana ataontsika izao raha tsy voasoratra ao anatin'isy fifidianantsika ka sanatry ny vava tsy afaka andray anjara amin'ny fifidianana ka ahafahantsika mandatsa bato ho an'ny kandidatsika no ihany koa ahafahantsika manara-maso ny fifidianana izay atao satria izay ihany koa nanisany anentanana atsika ny manao ohatra ny andro maso tokon'olona mihitsy na amin'izay mitoraka ity ny anarantsika maso ny fizotran'ny fifidianana ka tsy alekentsika izay endrika mety ho fanodidinam-bato ka sanatry ny vava aminy vilena ny safiditsika. Fa raha izao firaisankinantsika rehetrarehetra izay no atambatra avadika atsika ho asa dia tsy salasalana ny azahoantsika ny maro anisa ka ahafahantsika mandray an-tanana indray ny fanarenana n'ity firenena ity satria ny tolona dia mbola ho lava nefa natombontsika ity tsy maintsy ho faranantsika hatramin'ny farany. Saika efa manana kandida avy amin'ny vovonana firaisankina hivondronandreo atoko politika 5 ny distrika rehetra manerina Madagasikara. Ho an'ny distrika n'Ambohidratrimo manokana mbola ho voatazana ho mirotsaka ho fidiana ny solombam-bahoaka perinasy izay nampahafantariny ireo mponina teo amin'ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy androany nandritra ny fifampiarabana na tratry ny taona vaovao sy fameloma masony antoko. Nahatonga solotena avokoa ny commune manodidina sy ny fokontany tao an-toerana androany. Nampiseho firaisankina sy fahavononana ny rehetra mba ho fanatratrarana ny tanjona dia ny azona fandresena. Dia iny vaovao iny ihany koa ny anakatonantsika tanteraka ny pejy vaovaony politika ary ampitantsika amin'ny vaovaony sosialy. Miravoravo tanana ny vahoaka any amin'ny faritra Aloatra Mangory indrindra fa ireo tantsaha mampiteny mona ny faratsy ny lalana mampifandray ireo distrika sy ireo commune mandrafitra ity faritra anisan'ny mpamokatra be eto amin'ny firenena ity ho ny solotena ny tantsaha avy any am-parafaravola mangony fotsiny tsy fandriampahalemana toy ny fakana-keriny izay tena mampiorory ny mponina any an-toerana ohatra ny fanazavana. Javandremahefa sy Mathieu Prince no mitatitra izay vaovao izay.
Matsiaro tena ho ankilaba ao amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny mponina any amin'ny distrika Namparafaravolo nandritra ity fitondrana ity. Toy ny tany lavitra andriana ho ny fanazavana nentin'ny solotenan'ireo tantsaha ny toerana satria tsy nisy ny fanamboarana hatreto ireo lalana mampifandray ny komina maro mandrafitra ny faritra Alaotra Mangoro. Nampanentenen'izao fitondrana izao anefa izany miraviravitany noho izany ireo tantsaha satria sarotra ny famoaham-bokatra. Satria raha tsy resaka fotsiny zany lalana zany ambatona zaka mandeha vohitraivo zany zany ambatona zaka makany didy zany indrindra fa ny Amparafaravolo makany Bedidy makany Ranomainty dia mampiteny moana zany lalana zany nefa dia tsy ndray tsindro nanaovan'ny filoham-pirenena amperinasa amin'izao fotoana zao promesy fampanantenana kanefa dia mandraky ty ny androany zany vodiala vohitraivo zany dia tena mampiteny moana ny aratsy ny lalana ao anatin'ny maitso tanteraka zany ny vahoakana Alaotra zany amin'izao fotoana zao satria na ny oraisina na ny any koanina ary dia manahirana satria ny antsatsy miakatra ny antanàna mirabaraba zay le fomba fiteny. Manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana izay miseho isan'andro sy isan-kerinandro hoy ny fanazavana. Mahazo vany ireo mpakan-keriny ary vidiana lafo ny haindreo olona lasandahalo. Mbola vao tamin'ny sabotsy lasa teo zao no vao niverina ilay telo mianaka tary Ranomainty, komina Ranomainty dia nandoa vola be tsy toko-tsoforoana satria tany amin'ny 300 millions na 90 tapitrisa ariary nitakin'ireo le tsy mahatao atody zay naterina tany amin'ny toerana zay mahamety anazy zany satria ny zava-dehibe dia hoe mba mifankahita amin'ilay fianakaviana salama sy tomady ary tafaverina amin'ny fianakaviana zay fotsiny zany no alaina izany dia tsindro nisy ny tao asamamy nisy ny tao mora ranokoroma fa ty farany ty zay nandoavana vola 90 tapitrisa ariary ty dia ho tanatin'ny komina Ranomainty atsimo distrika Namparafaravolo. Ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana sy ny fahaizana mifidy izay olona tena hitondra fanovana eto amin'ny firenena no isan'ny lalana azona miala amin'izao fahantrana lalana sy olana maro samihafa eto amin'ny firenena izao ho hiatrany ny fanazavana. Eo amin'ny vaovao ny kolotsaina kosa indray kanto mitondra afatra ary tsy tokony hivona amin'izany ny slam poezia kanto izay efa azo lazaina ho miroborobo fatratra eto Madagasikara ary efa betsaka no miangaly izay slam poezia izay raha ny fanazavana. Zavandremahefa sy Mathieu Prince atrany. Tamin'ny taona 2015 tany ho any no tonga teto Madagasikara ny slam poezia. Zavakanto miseho amin'ny endriny hafakely raha oharina amin'ny kanto mahazatra hatramin'izay. Tsy mijano felam-boly fotsiny ihany fa efa azo atao fampidiram-bola ihany koa andreo matianina amin'izany. Aleo aloha tsy andainga hoe tena mahavelona tanteraka ny slam poezia, tsy ny slam poezia irery ihany nefa fa hitantsika ihany ny rafitra ao anatin'izay fanaovana asan'ny kanto eto Madagasikara zay tsy mbola mipetrapetraka tsara dia mety misy ihany olona mivelona tanteraka amin'ny kanto izay ataony fa hatreto aloha zany misy manana asa hafa ankoatran'izay ihany. Ny anay aloha zany dia fampitan-kevitra mihitsy eo ihany ilay hoe mampiala voly fa tsy dia any loatra zay fa fametrahana hafatra ny anay satria betsaka ny raha entsika mandeha any mety hoe mahafinaritra ny feokira mampandifa any anaty tonony mety goragora fa ny slam poezia aloha zany dia tena hoe any amin'izay fametrahana hafatra zay no mivelatra manerana nosy ny kanto slam poezia. Misy ny fikambanana ny vondronan'izy ireo ary efa mahatratra 500 mahery ireo miangaly ity kanto ity eto Madagasikara. Ankoatra ny fifaninanana nasionaly izay atao isan-taona, efa nandray anjara tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ihany koa ny mpiangaly slam avy eto Madagasikara. Efa be dia be ny fifaninanana iraisam-pirenena any ivelany nandraisan'ny mpanao slam poezia malagasy teto isaky ny volana desambra isa-taona aloha zany dia misy ny atao hoe slam national izay ahitana solotena avy amin'ny renivohitra rehetrarehetra Madagasikara dia mifaninana dia izay voalohany amin'izay no misolotena ny Madagasikara any amin'ny coupe du monde du slam poésie. Ny fanjakana aloha zany tsy manohana arabola fa matetika ny institution ohatry ny CGM, IFM ireno no tena manohana mpanao slam poezia arabola. Androany dia nisy ny hetsika fampahafantarana ny slam poezia arahana feokira no karakarain'ny poeta rebely tetsy Analakely.
fa tsy mitovy hevitra hatreto ireo samy mpandala ny fomba malagasy amin'ny andro ankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny vondrona tsy mamorona fa mamelomaso izao dia amin'ity volana aprily ity no anamarihana izay taom-baovao malagasy izay antsoina hoe taom-baovao ny alamady be. Fanadihadiany Asin'Andriamalala sy Mano Randriamalala. Ny 7-12 aprily avy zao ny taom-baovao alamady be eny Ambatofahavalo. Notsipin'ireto mpikarakara ireto fa fomba efa fanao teto Madagasikara hatramin'izay ny fankalazana ny taom-baovao alamady be. Ny fomba fanisan'andro ny tsy mampitovy hevitra ny mpandala fomban-drazana ka ho an'ireto vondrona tsy mamorona fa mamelo maso ireto dia amin'ireo daty ireo ny taom-baovao alamady be. Araka ny efa fantatsika fa nisy olana foana nandritra ny taona maromaro resaka taom-baovao malagasy io dia nijoro ny mpandala ny fomban-drazana amerina indray amin'ny toerany ny resaka fanisana andro fa indrindrindrindra ny fankalazana zany taom-baovao malagasy zany satria ny alamady be dia efa fomban-drazana hatramin'izay taonjato maromaro no ny efa niainany mpandala ny fomban-drazana malagasy an'izany taom-baovao malagasy alamady be zany tsy resaka noforonina na nosikir na ara-tantara na vokatra fikarohana no amaritana ny taom-baovao malagasy fa efa ara-pomban-drazana izy aloha voalohany indrindra zany hoe fanolovaitsika tamin'ireo malagasy razambentsika hatramin'izay faharoa manarakaraka an'izany dia nitety merina rery no nanana fanandrona fanisana andro zany hoe manomboka andro anankiray tsika volana anankiray atao hoe volana voalohany alamady dia ny andro voalohany ao anatin'ny volana alamady ny vavaandron'ny alamady io vavaandron'ny alamady io no antsoina hoe alamady be zany hoe ara-pamaritana zany dia ny andro voalohany amin'ny volana voalohany ao amin'ny taona gasy dia ny alamady be no taom-baovao malagasy. Maro ny hevitra amin'ny famafao ary ny fandirana matetika izay resaka taom-baovao malagasy taona maro ataoko hoe atao anatin'ny 20 taona teo eo ny fandroritana zany resaka taom-baovao malagasy zany kanefa ho an'ny mpandala fomban-drazana raha mamalagasy atsika no ajoro raha ilay tena mamalagasy atsika no ajoro dia tsy misy akoatran'ny fomban-drazana hatrany no tokony hitondrana zany resaka taom-baovao malagasy zany. Samy isetsika avokoa moa amin'ireo atelona ireo ka nisan'izany ny fitokanana ny lapa. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia mandatsabato fandroany amin'ny fifidiana izay filoham-pirenena ny vahoaka Slovaky androany Ivan Korok sy Peter Pellegrini no hiatrika izay fihodinana faharoa izay. Fifidiana maritra no avy ny Slovakia na anaraka ny vondrona Europeana sy OTAN na hiaradia kosa amin'ny Rosia. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Euronews. Niatrika fifidiana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny any Slovakia androany. Ity fifidiana ity no hamaritra no avy ny Slovakia na irona bebe kokoa makany amin'ny vondrona Europeana sy OTAN izy ireo na anaradia any Rosia. Manana safidy ny Slovak na ilay diplomate sady efa ministry ny rambaramba iny teo aloha Ivan Korok izay nahazo ny vato ambony indrindra 2.7 isanjato tamin'ny fihodinana voalohany na ilay demokraty Peter Pellegrini filohan'ny parlemantera ankehitriny sady akaiky ny praministra mpanohana any Rosia nahazo vato 7.3 isanjato tamin'ny fihodinana voalohany. Ny mpanohitra ny gouvernemanta teo aloha no antenen'ny Ivan Korok androto sakavato azy. Ny mpifanandrina amin'ny kosa mahatoky ny fanohana ny praministra. Ny fandreseny ity farany no iantoka indray ny fiverenan'ny praministra Robert Fico ary ananatoerana maro anisy eo anivon'ny androm-panjakana. Ny fandarana Global News sy ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Euromode no arahanao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka anao ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany, manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.